Nenina dia mpiainy Saondra Ramananjanahary, reto avy no mpilalao ny tantara. Mbola Ranto Ramanantsoa, Andro Rakotoniaina, Mala, Mendrika, Saondra Ramananjanahary, Mpanatotosa, Andro Rakotoniaina. Mikirakira ny teo amin'ny lafiny teknika, ny Ranto. Fa dia inona loatra natoko anao Juliana? Zao no lazaiko anao Sara. Rehefa tsy misokabava aminao aho dia aza terena. Ka te halala ny antony anaovanao an'izao le ahy? Mbola veriko aminao ihany e. Rehefa tsy te sokabava aminao aho dia aza terena. Makarary ny foko nge izao ataonao izao e. Tsy mody an-trano, indraindray mamo. Tsy hitan'izany fa dia mamono mihitsy aza. No fahitan'ny olona anao miaraka amin'ny vehivavy moa izany dia efa tsy lazaina intsony. Fa ianao ty moa izany tena tsy azo rarana mihitsy hoe aza terena. Tsy azonao akombo ny vavanao io. Nanginona tsy niteny hatramin'izay e. Ary nanampy-tsofina fotsiny. Angamba tsy rarony kosa e. Raha misy ny olana nahoana tsy vakiny eto itadiavana izay tokony atao? Ay e. Manomboka mampiakatra ny etezerako ianao a. Tsy te hitrerona sy anao te mahery aminao a. Tsy te hikasy tanana anao koa raha ny anio ka azakalo zaina. Raha izay mahafinaritra anao dia atovy e. Raha izay mifatatrao fa mahavaolana. Amiko matoa mila resaka aminao dia mila mahita fanafodin'izao olana eto amintsika izao. Aleko mandeha mihitsy fa tena mandreraka ianao. Ay, izay mifatatrao mandehana ary. Tsy mila anao miteny an'izany fa haiko ny ataoko e. Dia ahoana kirondro? Zao fotsiniko. Milamina vendry e. Fa nahoana moa tsy hilamina e. Ianao zao nitako ohatry ny hafahafa. Misy olana nga? Ohatry ny sorena kilaka izy ah. Inona indray no mahasorena ny seriako e? Inona moa fa tsy tsara e. Fa inona indray no nataony ianao? Inona moa fa tsy ty fanontaniana be apetrana isaky mihetsika ty? Fangatratra ny anketo tao indray lahy. Hita fa mandreraka mihitsy e. Mahafinaritra azy angamba le voadarika foana ka. Zao kosa aloha ajanony izany. Ka mandreraka be mihitsy ka. Tsy mety mangina fa miteny foana. Fangaisaka miditra ny trano lahy dia anontany foana. Izy aloha tsy manontany foana e. Fa tsy te hiaino ny feo mihitsy ako. Fa maninona kosa e. Ka tsy tiako hiala ao antsofoko aky ny feondria. Dia tsy tiako voafafa ny feony. Aiza koa? Tena marina e. Raha izany maninona raha miaraka maraina mandrapariva ny andro izany tsika dia inona foana ny feoko? Raha ny tena tiako aloha dia izay. Na alina azitsika tsy hisaraka. Saingy indrisiko. Maninona? Ianao no any amiko sa za no any aminao raha izany ka? Ahoana koa mety ezan'izany e? Ahoana ny andehanako any aminao nefa mivadinao? Aleo any amiko ka? Si, aza atao olana re izany e. Hitantsika foana ny andaminana azy. Sady efa fantany ange ny fisianao ka adalana ny azy raha mbola haka-aretim-po amin'izany e. Indrindra hoe mahitanao entiko any. Izay ataonao ary. Zavy moa anao inona amin'izany fa mbola veriko indray hoe ajanony ny fikasihanao tanana azy. Sao zatra any ianao dia za indray no ataonao an'izany avy eo. Tsy manao an'izany amindry re zahay e. Mahazo matokondry. Zany a. Iny azoko. Mandrosoa kia. So dia manahirana vadinao azy zao? Efa nahazo alalana kia hanao an'izay tiako tsy olan'izany e. Ay ve. Dia tsy tahotra tsy enatra ve Julien dia sahanao no mitondra vehivavina ao an-trano? Manahoana ianao? Tsy hainao ihany moa no niteny hoe mahazo manao izay tiako atao ka inona indray sa hivadika amin'ny teninao ianao? Nangataka fanazavana sy fampiresahana taminao fa tsy norarainao.
ary tsy mbola nanome alalanao hitondra ny vehivavinao ato a? Azafady, angamba tsy misy idirako ny resakareo fa mialatsiny. Ie, miangavy ianao aloha zahay voaka mihitsy. Tsy manana lalana androka azy ianao e. Tsy ao an-tsainao anga fa ato tokantranoko moa a? Ataovy eo an-tsaina fa maso mandidy Aleo mihitsy aloha andeha Julien manaraka sika miresaka. Tsy mandeha zany ianao e, miaraka sika. Ka nareo mivady aza mbola iresaka koa. Resaka afaka mbola miandry zany e. Ary tsy mandeha zany ianao fa mijanona tian'io. Sady zany koa nge no efa nifanarahantsika e. Aikeo mbola hijanona ato. Efa sango mihoatra ny lony ianao tsy anaiky an'izany karaha tsy anaiky nefa ianao dia anao inona e? Angamba efa tena tsy fanisiana azy ny an'ity tokantrano ity tsony zany fa angamo ianao mihevitra fa mbola mpivaditsika ka. Fandriana nge sisa no iraisany e. Alamina aloha miresakareo ka aleo angamba ny ivelany miandry anao. Aleo ifanatrehana dia fantatrao avokoa ny zava-misy e. Ay. Ay ve misy vahiny ato e? Manao andra ato? Dia sahanao very dada. Ny atsika no hitafindamba fa raha zao ataonao zao kosa. Ka nireny laza ngely tefa nanome alalana ka inona ny mahasarotiny an'lahy amin'izany e. Sady nahoana moa tsy valilina ny araban'olona Tsy mamaly olona tsy misaina. Dia olona miarahaba ny lava ilay sy dia lazain'ny lahy ho tsy misaina. Elany tsy malala fomba. Arabaina koa tsy mamaly amin'izay. Asa misaina ve izy zao aminao? Fantany fa manambady ianao dia mbola rahany atraty an-trano ihany. Ary tsy vitan'izay manambady fa efa mananjanaka lehibe koa. Itsio kely ny tenin'ny lahy fa tsy izy ny nanaraka fa zany no nitondra azy aty Tsy ahoaka na ianao na izy. Fa ny fantatro fotsiny dia tsy misaina izy. Tsy hitako izay olana amin'izany e. Mahafantatra ny tokony ataoko Mahafantatra ny tokony ataonao ianao dia mba efa nisaina hoe ahoana hoy neny raha mahafantatra hoe noentinao ato io vehivavinao io. Inona mampikorobaka ny lahy amin'izany e. Efa fantany tsara sady efa hitany koa. Hijanona tory aty ary ahoana tsara? Fa ianao ty ve efa mitapy sa misy vokely mihitsy ny sainao? Nireny laza ho aty sarotiny inona ary mamaky ny lahy amin'izany e. Na tsisy hainao aza dia hiteny ihany fa tsy tiako ny fitsarana hoe tsy misaina. Efa fantatro fa hiteraka olana ny didohanao. Ka izao raha tsy manaiky nandehanako ianao dia izao natao. Aleo tsy mijanona aty fa manana ny tranoko ange e. Sady any tsisy manelingelina. Sy ataonao fa tsy anaiky an'izany sady raha ny fahitako an'izao ataonao zao tsy hamenatra anao ny ampatory ny vehivavinao miaraka amineny. Na ineny mihitsy no asainao miala ato. Tandremo fa tsy manaiky an'izany velively Oka re izay ny fifandiranareo mianaka. Andeo izay natao. Eny e, no ny teninao dia anaiky Inona loatra rery neniny dia anekenao nitondrany dadany vehivaviny atao trano. Efa azo ninona koa ty ianao ty e. Dia mihevitra ve ianao fa nanaiky an'izany Fa ahoana? Hainao didoandrainao. Sady amin'izay mbola saika ajanony tato koa iny. Izay ataony any aloha ataony. Raha izay fa tamin'ny famahafaly ny sainy fa mahasaka ny valiny izy matoa manao an'izany. Dia gaga ary neny ka. Tsy hoe mampirisika anao ary neny fa aza mahakaretim-po aminy fa izay ampilamina ny fiainanao atao. Ho tsapaneny ihany ny adalany. Eny fantatro mihitsy izany fa na izany aza nge mba malahelo ihany. Eny malahelo nge ianao fa tsy dia hoe atao mibahana be ao an-tsaina loatra izany Eny tsy ataoko ibahana ao an-tsaina tokoa aloha Efa nandika nitondrako ny fiainako Zay mihitsy no mety. Sady za koa nge mbola ato Aza mampimeo rehefa lasa mandeha any Zandray moa no roahany neniko. Tsy mandroaka anao ary efa tsy ianao manany ihany ty mahatonga hiteny an'izany
re mihitsy le zavatra tsy tiako. Efa mba niteny taminao aho fa tsy mety nefa ianao dia misisika mafy ery. Zao lasa zaho indray no mahazo tsiny. Tsy zaho ange no nisisika niaraka taminao fa ianao no nisisika. Ka tiako fatany re hoe ianao no tiako a. Tsy voatery hampafantarinao azy ange ahy e. Raha tsy izany dia mbola hisisika an-tany afoana iziko. Tsy ahasaka anazy tsy an-tany ianao ny fahafantarany anahy. Dia inona ary mahatonga anao hiteny an'izany ka? Vao maika azy izy hisisika an-tany ianao hoe inona ny antony? Inona ny olana nasahino nitondra tany aminareo? Ka mba hafantarany fa tsy misy dikany masoko tsony iziko. Ianao indray izao ny tompon'ny foko. Ay ve. Dia hisisika ary ny eny a. Inona loatra ny olana eo aminareo sy dada dia tena samy mihitsy mitondra ny vehivavy ny atao trano. Zaho koa aza dia tena gagy. Efa nizaka ny resaka taminy afa dia tsy nety ny an'ny teniko izy. Tsy mety resaka amiko mihitsy nge izy. Fa inona hono no antony tsy netezany resaka taminao? Tena tsy haiko amantsy ianao. Zaho nge efa tsy te hafantatra ny adalanina nataon'izy iny fa tampoka ny faninako tamin'ny teny an-dalana niaraka tamin'ny vehivavy iny. Dia ahoana? Tsy ny teny raha vao tonga taty an-trano vao nataoko ohatran'ny tsy nisy ny nataony. Zany ve? Dia inona ny nataony tamin'izany? Zaho indray no nanangana ny ady tatiko. Ay! Lasa ohatran'ny hoe zaho indray no naninona azy. Fa inona ny nataony anao tato? Lazainy fa tsy mahalala fomba hono e. Nahita azy teny an-dalana hono tsy mba nalala ny natona azy fa avy dia lasa. Le olona niaraka taminy ny saika hiarahapa nefa kanefa ny avona. Ohatray. Efa lasa adala koa ve le vadinareo e? Ianao indray ny tadiaviny anatona azy kanefa miaraka amin'ny vehivaviny izy. Na elo saingy tsy hitako izay natao, tsy ny tena. Dia ahoana zany izao ny atao aminareo reto? Nizaka ihany mifampiresaka taminy fa tsy hitako e. Inona moa zany ny tianao atao raha hiresaka aminy ianao? Ianao ve mihevitra fa mampilamin-javatra amin'ny firesahanao aminy? Tsy vao mainka aza fahasorenana no azonao avy any aminy? Tsy maintsy miala nenina na hosoreny na tsy hosoreny. Tsy azoko atao no miravoravo tanana. Ary raha tsy mety izy na mbola mitana ny ditohany dia inona indray no ataonao? Ataoko foana aloha ny alanenina rehetra fa rehefa tsy mety moa izy inona no ataoko dia manasa tanana ho izy plato. Mbola averiko indray ry neny a. Tsy hoe mampirisika anao a, fa raha zalo tsy efako ka, tena mba mariny. Efa miariary be reny ve dia mbola elana nenina ihany? Tsy manaiky an'izany a. Aleo aloha ataoko izay vitako rado a. Eny e, mahere zariko. Dada dia tena tsy azo afenipenina tsony ny fiarahanao amin'iny vehivavinao iny dia tena ariary ho hita mbahoaka mihitsy izy ity. Tsy misy natahotra na enatra kely mihitsy ve? Tsy hitako. Fa inona moa lesy ny tokony fiainako? Tsy biby ange ny rahako fa olona e. Ary tsy lehilahy fa vehivavy ka tsy hitako izay olana sy manahirana ny sain'lahy. Mitsangamenatra nga lasa lehilahy ara-dalàna ny rain'lahy. Vehivavy ny nerahany ary tsy biby. Sy mbola ampitaona ihany koa. Tsy mba ao an-tsainao nga fa olona manambady amanjanaka ange ianao e. Zao natao miditra ho andohan'lahy e. Olon-dehibe aho, mahafantatra ny hitondrako ny fiainako aho, fantatro ny mahamety ahy sy mahafinaritra. Mahafinaritra anao ve zany ny mampitondra fahoriana ny neny? Izy no tiaka fahoriana ho an'ny tenany e. Zanga ny teny taminy ampahoriany tenany. Ay, ary zaka anao ve raha mba inenina na ohatr'izao ataonao zao? Raha zany ve moa lesy mahafinaritra sy mampety ny sainy, inona ny olana? Mahafinaritra anao ve zany ny mampitondra fahoriana ny neny? Izy no tiaka fahoriana ho an'ny tenany e. Zanga ny teny taminy ampahoriany tenany. Ay, ary zaka anao ve raha mba inenina na ohatr'izao ataonao zao? Raha zany ve moa lesy mahafinaritra sy mampety ny sainy, inona ny olana? Aza te hanaovana valy boraingina ohatran'izany izy ity ry dada.
Inona ny antony nanambadianao azy raha zao no ataonao? Tsy ao an-tsainy lahy nga fa raha tsy zangy lesiny nakavadiny reny lahy moa nisy lahy io nitabataba sy miteniteny ah. Ento mora ihany ry dada fa tena miraparapa manao anjamba fotsiny nge ianao zany. So midona amin'ny tolàna re vao tonga saina ianao. So sanatria tsy hoe intsony ilay tokony anarina anao vao ho gaga io ianao. Manginy lahy, resaka efa vita ny naisiren'ny lahy ary efa milamina kazakorota. Ay moa, eny ary. Efa nandrosiko taitsy ny rehatra zay ka afaka didy amin'ny fatana. Irahana mahita eo ihany ny toyny. Ny toyny ho avy mamiritra rehefa tsy mifampiteniteny sy mifanelingelina. Mifanelingelina ahoana moa? Nga ianao ty mihevitra ny andositra didy? Rado a, tsy olona tsy misy saina akory ka tsy ahalala ny tokony ataoko e. Tsy misy ahoranareo na mbola ilazamiko aza ny ren'ny lafa tsy asa tsony. Ary izay tediavinareo omeko fa tsy ilaza afa-tsy ho mpandositra didy fa be sitrapo. Ary izay efa mazava milanga amin'izay fa aza mifanao sermonina tsony amin'ny manaraka. Ary ahoana moa zany ianao ty? Tsy ody mihitsy zany? Tsy azoko. Fa misy olana nga fijanonako aty aminao ka. Tsy manisy olana amin'ny fijanonanao aty fa ahoana ny vadinao? Maninona izy? Dia tsy manontany ve izy amin'izao hoe ianao tsy mody izao ka? Tsy manontany an'izany re izy sady efa fantany ange izany. Hay, ary ny zanakao? Si, anao inona eo nefa izy? Na izany aza tsy tsara loatra raha mijanona aty maharitra ianao e. Ianao mbola manambady ara-dalàna sady mbola tsy nisaraka akory. Za tsy mbola manambady. Tsy aiza eo ataonao eo? Maty passeport eo taoko. Ndray kosa kirondro. Fa mihevitra ho milalao anao fotsiny izany ianao. Asako? Aiza nafantarako an'izany? Ny vadinao aza ohatran'iny vitanao ny ala taminy. Sady amin'izay efa mananjanaka nareo. Maika fa za. Maninona ianao? Jerio ange ny vadinao hoe tsara tarehy, mahay miaingo, tsara asa, manambola. Vitanao natao an'izao? Fa andringa tsy tsara tarehy ka, tsy miasa koa. Fa ny vadinao mbola tsara lavitra no za e. Na dia hita efa zokiko lavitra aza. Ka izay indrindra ane. Izy efa tena zokondry mihitsiko. Dia izay koa no itiavako andry. Mba mailamailaka fa tsy oatra azy. Efa mila mpanampy. Nareo aza tsy manana mpanampy akoriko. Tsy manana mpanampy tokoa izay fa izy avokoa manao ny ao an-tranona rehetra sy ny any ivelany kanefa koa be fanondrahana. Ianao indray ny lasa boto kely ao an-trano. Ka rehefa tsy misy irahany kosa ve tsy ianao ny irahany? Ka tsy tiako kosa ny raboto ka. Dia ahoana izany? Tsy afaka niraka anao koa zany? Na ahoana moa tsy afaka fa ny raboto hoany tsy tiako. Za be moa dia anao iraboto e. Na dia mifahalebiazana fotsiny ihany aza. Hita ho ako. Mba jero ihany ny volo fotsika. Raha mitetika ny ampiadan-tena kosa aloha aty amiko aty dia tsy misy. Iza koa ny hanompo anao eo? Bonjour madame. Bonjour. Iza mora tsy nakisa? Tsy mbola nisaka tsika akory ka sady tsy mbola mifanena koa. Izay tsy ahafantaranao ao. Ko inona nataonanao ao? Fahoana misy vadisoako ve ny arabanao teo? Tsy mitsy vadisonao gaga fotsiny. Nisy fihetsika ho somary nanaisa teo dia izay ny antony arabako anao e. Dia izay hoe ny antony nataonanao ao? Tsy nanatsanao akory fa efa teto foana ka saingy tsy hitanao. Variana loatra ianao nijery an'ireto zavatra mahatalanjona ny maso reto. Tena tsy nahitanao tokoa aloha e. Tena variana satria tena mahafinaritra fotsy jerena. Toa sarotra jifaina koa. Iza amin'ireo zany zao mba mahafinaritra anao. Sarotra ny safidy fa tena sahirana ny masoko mijery azy. Toa mahafinaritra koa izy reto.
marina zy kanefa ve dia tsy mba misy mihitsy na dia iray aza miavaka ao anatin'ny masonao? Na izaho koa aza mba mitady izay miavaka indrindra ka tsy haiko intsony ohatrany hoe tsara avokoa izy reto. Ary raha ianao mba anontaniako, iza amin'ireo mba manatomboka koa eo amin'ny fanotonana amin'ny masonao? Sahala aminao ihany tsy manakavaly, samy kanto avokoa mantsy reto izy. Angamba koa tsy tao mihitsy ilay nanintona amin'ny masoko. Fa aiza? Tao anatin'ny fankafizana an'ireto kanto dia kanto reto aho no nahita fihetsika kanto nanintona ka vao mainka tsy nahita izay sarika amin'ny masoko tao fa mivily lalana tanteraka ny fijeriko. Hafa indray izany. Tsy ato mihitsy ange izany ianao fa nivelany andra izany? Tena mbola ato anatin'ny tsara mihitsy aho ka saingy tsy reto ihany hita amin'ny masoko tao. Anga mbola misy hafa azo jerena koa ny ambadikany? Ka tsy hoe misy fa eto ihany. Mahay miresaka ianao? Izany. Ilosaka ianao fa tena sahirana ny saiko sy ny masoko misafidy eto ka toa anenina raha hisafidy eto kanefa misy anaitra ny saiko hafa indray. Andraso kely aloha iza moa ny anaranao raha tsy madiso? Sarafa moa. Misy fangatahana kely ity. Dino? Hitanao eo afovoanina eo misy seza io dia mba andraso vetivety eo. Fa ahoana? Misy iny? Mandeha any vetivety fotsiny, tsy hitananao ela akory. Ay, iny ary tsy azoko fa inona koa ny antony ampiandrasan'iny rehetra? Lasa izy moa izy ity? Tsy nodiniako koa ny endriny fa sady variana ny jery an'ireto aoko. Izay dia tafaverina. Ay, nahoana moa ny nasain'ny andry ianao? Ity hitako mba niavaka kely tao anatin'ireo zavatra maro mahafinaritra amin'ny maso reto dia atolotra anao. Oay, tia mihitsy ny nahavariana anaty ery ampidirana tery. Izay aloha fa somary maika mandra-piona. Ohatray avy dia lasa izy ary tsy nitodika mihitsy fa iza koa iny aleo alo ampidirina ato anaty poketra ity dia hiala eto fa tao variana teto. Vary iny ery tsy mahita akory mijery fampiratiana. Maninona? Tazako tsara fa dia vary indresaka ka tsy nahita akory. Ay ve nisy an'ireny dia nafempeniny. Milay kosa aloha lery olona tsy haiko akory iny fa mba nitafaresaka tamiko taoko. Fa zanga moa miteny aminao hoe maninona ka? Fa zanga moa maninona mba miteny ny hita amin'ny masoko fotsiny aho. Raha sendra tafaresaka ve dia nahavita nanolotra ny zavatra lafo vidy be iny lery. Lafo vidy ahoana koa? Iny zavatra natolony anao iny lafo vidy indrindra tao ange iny. Ary tsy nisy nahasahy vidy an'iny fa na dia zaza. Ianao aza nijery sy variana fotsiny nijery teo fa tsy nahavita nanokatra amin'ny poketranao akory fa izy no nampisokatra amin'ny poketranao ampirimana an'ilay fanomezana nomeniko. Raha azoko tsara zany dia nanara-maso any nataonao. Inona ny antony nanarahanao tsy ny fiainanao no nataonao? Raha ianao tsy andaniko andro ny fanarananao mba niditra tokoa dia variana nijery ny zavatra nomenanao sy ny vidiny. Izy no hitako mividy azy. Variana nandinika hoe izy ny olona nasahy mividy azy teo iny. Ary gaga fa ay ianao no niandry azy teo nitolorany azy. Tsara ka. Efa niteny taminao fa olona tsy haiko akory iny. Rehefa mba tratra dia aza manadio teny tsy misy anenjika anao ange eo ianao foana no sahirana nafina amin'ny marina amiko. Sady rehefa mahapetipety ny fiainanao kosa ve moa hosakanako dia tena tsy mino ahy mihitsy izany ianao io? Tsy resaka an'izany aho mba te hilaza ny hitako fotsiny hilaza aminareo mianaka fotsiny fa tsoa eo andeha mitahiraka 3 volana no any. Efa zatra ny tsy fisianao eto izay ka tsy hitako ny antony ilazanao an'izany aminay. Ny tiako lazaina dia izao apetrako daholo ny vola ilainareo mandritra ny fotoana tsy maheo somary ampitomboako kely fa tsy hainy tampoka ametraka aseko koa raha misy ilanareo vola amboniny
Any Degoa no andeha. Afaka miantsonareo raha misy ilana. Andraso ary no mananetana hoentinao e. Misaotra. Fa inona koa nefa nampatoro maraina neny kanefa tsy mba fanao neny mihitsy izao? Ohatra vizana be dia tsy tafafoka. Nga be asa be neny omaly. Aza presahanao aloha fa avy apio e. Eny inona ary ny anapiako neny? Ampiakanjona sa ataoko ny lokomena? Aza manany ihany eo ianao fa efa hoe tara alevy kiraroko io. Iza amin'ireto kiraro reto nefa izany? Izay hitanao fa mety amin'ny akanjo anaovako ty ry. Ay, mety. Ie, mety iny dia somary mba fofoa kely dia alevy koa io poketrako. Ie. Io ary ny kiraro neny. Dia ty le poketra mety? Ie, iny mihitsy. Dia mba ampidirao anaty poketra io poketra kely misy volo. Ay. Dy. Ary inona koa ty zavatra tsara tarehy kely ty ry neny? Aiza hoe? Ty e. Ay. Maninona? Tena diniko ny fisiany iny. Fa ahoana? Zavatra men'olona izy iny. Avoay hoe. Kanefa eto ty tsara hoe. Ary misy soratra ao ambanina izany. Inona izany? Mihaja. Oe, dia misy larana finday. Neny a. Zaho maninona? Olona tsy haiko akory ny andro na miantiako. Zaly meno fanomezana. Faly maheno anao? Aizaho koa. Miala tsiny rehefa zao vavaka ny antsanao fa tsy tandroko hoe nisy anarana sy ny laharanao tao amban'ilay fanomezana menao ako. Tsy tanjonao tokoa satria tsy natao zava-dehibe dia tsy nijery anao akory. Tsy izany kosa e. Raha nijery anao iny dia hitanao avy hatrany. Mino aho fa androany zao ianao vao nijery azy iny matoa niantso fa ohatr'izao. Tsy izany re. Ny poketra netiko tamin'ny fotoana iny izao indray vao niraisiko. Za re tsy ady varitra aminao a. Efa meko anao fotsiny tsy niandrasako neneneny. Misondra indrindra rehefa tamin'ny fotoana iny anie ianao avy dia lasa dia tsy hitako isaorana akory ny. Dia raha tsy anaiko fisaoranao aho izany dia ahoana ka? Inona moa atao koa? Za tsy nangataka fa ianao ty hanomeko. Marina aloha izany. Mbola verina ireny fisaorana na dia tsy ho raisinao azy. Tsara le izy mahafatifaty kely. Tsy hitako hoe inona moa izao mba setran'izy iny fa sady lafo vidy le izy. Mety tsy ho takatro ny volako akory. Ka na ny mety akalina aza sahirana ihany. Araka ny teninao teo, izany ty hanome ka tsy mila takalony akory. Fa raha ohatra moa ianao manaiky dia mangataka anao aho hiaraka hisakafo amiko ny eo atoandro. Tena miala tsiny fa tsy afaka raha ny atoandroko. Antsasakadiny ihany no fotoana ahafahany makaina. Ary raha hoe avy miasa ny hariva, aza miezaka mitady fotoana fa raha tsy afaka angenoko dia tsy maninona e. Mety ny hariva ka. Ny hariva avy miasa iny nefa somary harivariva nge izay vao miravy e. Tsy maninona fa aterika ianao rehefa motoka sa manahirana? Ny manahirana aloha tsy misy fa ianao sahirana no anahirana. Mahay miresaka. Tsy mahay miresaka fa izany no marinako. Io etsonao ahy io nga ny laranao? Ie. Zao ary atsoka ianao any amin'ny dimy ora sasany ihany. Efa mirava amin'izany. Mety izany.
Bonjour ndry. Bonjour. Nahoana moa ianao tsy nandalo taty an-trano tamin'ny vao nandeha fa avy dia lasa? Tany an-trano aky ihany nalay mpamily dia tsy afaka nandalo tany a. Andraso hoe raha vao tonga dia any mamantana fa andeha fiaramanidina rehefa miverina. Ny fandehanana fiaramanidina tsy rarahako fa za ataona ambanin-javatra no tsy tiako. Fa ataoko ambanin-javatra ahoana koa ary ianao e? Tokony taty ianao no nalaina fa tsy tany. Ka any kosa anginy hita amin'ny mpamily e? Ay, dia roviana ihany ianao no miverina. Fa angaha moa tsy efa nilazaiko anao kosa hoe afaka 3 volana ka. Ay, tokoa moa. Dia tsy nametrahana ninina mihitsy vera angaha ny olona fa avy dia lasa fotsiny. Ka zaza tsy afaka nandalo tany ka aiza moa nametrahako andry amin'izany e? Eo fa andefasako vola indry izao e? Dia ataovy misimisy a, ianao mbola ela vao hiverina. Fa angaha indry tsy manam-bola tsony ka. Vao 3 andro ange izay ny lasa ny farany volany. Na izany azako. Be fiantana. Ka iza ary mba entako eo e? Fa inona izao ny ilan'ny vola ka? Inona moa fa mba... Tapaka koty ilay aza. Ary tsy hitako hoe lany fahana. Aleo alefa ny vola ankala raha tsy fa soa be vavy eo. Reraka izany sady monaka. Raha hody nefa izao dia vao anokina. Andrera angaha hitady toerana isakafoana. Dia aiza nefa? Ary nahoana moa raha ria-piteria? Sady mba mihajahaja izy izany. Nefa aleo aloha jeran'ireo kirarorika, ohatra mipetsaka tsara ireo. Ary tsy ilay vaton'ny Julien ve nivoaka amin'ny fiara andeha hiditra amin'ny trano fisakafoana? Ie, tena izy mihitsy. Ary iza koa toy miaraka aminy? Lehilahy lava ranjanana be, mahitsy fijoro, fotsy fihodirana, manao solomaso mainty, dia lobaka volomboasary, pataloha mainty. Tena mihaja. Ary tena mihaja mihitsy. Na avo kosa aloha raha matoa e. Very indray Julien. Ahoana re ho indra mare an'izao? Azo hitako kamarary fo. Milamina tsara ka. Ampy ny vola say fa lany. Aiza koa dia hoe lany e. Fa angaha dia tena mpandany vola be mihitsy ny fiheveranao a. Mba manontany re afa tsy hoe milaza aminao fa mpandany vola ianao a. Asa mety hoe misy zavatra hafa mba tianao vidiana ohatra. Tsy mbola mividy ninina re afa tsy mbola nanana fotoana tena hivezivezena. Fa inona mba manahirana anao ka? Reraka amin'ny asa re dia aleoko avy dia mody a. Mandreraka angely mandehandeha. Fa izao tokoa nisy zavatra hitako izay dia ho tantarako aminao. Fa misy inona? Mahafinaritra aloha sa mahasosotra? Miankina aminao ihany ko. Lazao aloha e. Hitako ange vatanao e. Hitanao taiza dia nanao inona ka? Ary toliana be. Ka hoy ianao hoe ho tantaraiko ko tsy holiana? Hitako ahy izy niaraka tamin'ilay lava ranjanana be iny. Ay ve zany e. Angaha efa fantatrao izany? Efa hitako iny ka. Sady mividy zavatra ho azo mihitsy a. Efa izany nataony dia nolazainy fa tsy miaraka ondro zareo ko. Miaraka kosa ireny raha ny fahitako azy fa mampiresaka anao fotsiny izy. Izay fiainany ihany ry a. Aleony antsika no banjinina. Ary toa tsy mampihetsy-bolo-maso anao kosa. Efa samy manana ny fiainana anie izay e. Ay ve. Izay re aloha fa tia atory azy izany ka. Eny ary, tafandrimandry ndry. Ianao koa. Bisou mamy be.
dia ahoana fandroana zao tsika niaraka ny sakafo. Inona ny tena ora izay? Asketo aloha dia mbola nanaiky niary sakafo tamiko ianao. Tsy azoko mihitsy ny tiana ombary. Mety isy fotoana ve andavanao hoe tsy hiaraka isakafo amiko ohatr'izao? Ie, Rehefa inona io? rehefa tsy te hiaraka isakafo aminao. Rehefa inona ianao zany tsy te hiaraka isakafo amiko ka? Rehefa voky. Hatray. Dia ilazako mialoha ianao hoe aza misakafo mihitsy dia naona tsara dia manaiky niaraka isakafo amiko. Ka mety efa misy mitondra hiaraka isakafo. Ary raha ohatra hoe ampihomaniko mialoha foana ianao ka, indrindra hoe zavatra hafa no hitondrako sy hianasako anao dia tsy anaiky ve? Miankina amin'ny anasanao asy ny hitondranao afa. Ohatra hoe mandeha mitsangatsangana, mizaha tany kely, mba mandeha amin'ireny toerana manan-tantara ireny ohatra na tsy fantatro. Aza mitady izay afinaritra ary ianao fa izay mahafinaritra anao atao a. Tsy ho fantatrao izay afinaritra raha tsy ho lazaiko anao. Lasa ho avy Ho fantatrao ireny ihany raha mbola misy fotoana iresahana sy hifaneraserahantsika. angamo mety tsy fanerasera tsontsika ka. Ie, Ohatray, fanaonao kosa? tsy hay. Isika tsy tompon'ny apitso. Marina aloha zany. Ary aleo aloha hiala eto amin'izay fa vita ny sakafo niarahana teto. Marina tokoa izay. Ny teto mivita fa ny toyany no Inona ny toy ny tadavinao? mifanateranao motoka. Gaga mantsy. Ary etsy za tsy izy. Manahona nareo? Manao ohatra. Salama ramsia. Fantatro nga izy? Izy mivadika. Ay, faly mahafantatra anao. Tsy hoe vadiny afa vadiny taloka. Ay ve, efa nisara zany nareo? Eo andalam-pisarana mihitsy ka. Laingana izany. Mba te hampiresaka anao fotsiny izy fa tsy mbola nisaraka izany izay. Efa nazava ny resaka nataoko taminao fa tsy any aminao tsony ny foko sy ny saiko hoe efa nimorondro ka tsy tokony hisy antenainao amiko tsony. Andao andefa tsy tiako mahita anareo mifamaretoka. Zay koa mety na mijery azy azy efa mila asorena. Ianao aniny te hanatona anay e? Olona malala fomba ka tsy maintsy miaraby fa tsy ohatranao hoe miavonavombelona. Andao re andeha. Reny ny ataonao dia mbola sahanao no milaza fa tsy miaraka nareo. Tsy misy ninina fantatrao fa kombono ny vavanao. Tsy misy fantatra hoany. Efa miariary tsy takona fiainana mihitsy. Mba te hanontany anao kosa ary a. Inona ny fihetsika hitanao fanoroko izay sa mifampisakamina sa mifampitatana? Ka tsy voatery isy an'izany ange. Tsy toanao ahy e. Nenao aza moa inona ny tsy efa hita nataonao? Ary nenao dia tena sahanao mihitsy nitondra vehivavinao tato an-trano. Efa samamaly ankehitriny fa efa manana ny vonona. Tsy misy an'izany e. Ary inona koa ary zany? Toa mifamaly nge dada sy neny zany. Fa misy inona ary? Ndeha hoe ho jerena. Sa mba ny mba naheno azy ireo nampiaka-pio ohatr' izany? Ary mba naheno an'ny eliny namaly an'ny dada? Ay, dia mbola sahanao ihany koa mamaly azy zany. Ela ny nanginako tamin'ny nataonao Julien. Hatramin'izay ianao tsy namaly. Fa zao kosa ianao efa sasatria fa manana anareo ka. Tsy azoko atao nga miaraka amin'ny sakafo-man'olona. Zaza mba hianarana tsindriana. Ianao ny efa manao ny ataonao ka izany injenao. Averiko indray fa tsy oatra anao a. Ianao tsy malala menatra. Vehivavinao aza tetavinao patoriana aty an-trano. Ka ny ange efa nazavy fa nenao nahoana raha ambara mariny. Inona mampalaila anao e? Satria ianao mihevitra fa manitsakitsaka anao ka tsy zakan'ny sainao. Mahazaka raha nga ty matoma anao a. Zavatra mbola tsisy aza makarara ny sainao. Maika raha tena izy. Zaza inaranarangitina. Tsy mahazaka nga? Voavoniko foana ianao fa ataovy ihany ary. Ataovy ho jerentsika. Sao ianao mihevitra fa hiforitra aminao eto foana a? Ay, rehefa mitady ianao ary dia ahite. Fa inona ty ataonareo e? Mitady any reny lahy dia ahite. Za mba ianarany tevadevany. Eniko avokoa ny resaka reo teo. Na ahoana rery dada raha mba mahay mipetraka? Za indray nasainy lahy mipetraka.
Nyren'ny lamba tsy tenen'ny lahy fa zana ninona lahy zao fa tsy mbola nanao ninona indray ianao e. Aiza re zany ry dady, manao nefa tsy mahazaka. Fa inona koa tomazo anao? Mela aloha ianao tany asa de misavilivily keoatran'io. Ohatray, fa maninona anao a? Zao hoe ianao vao tonga avy nanao mission dia efa tezerana be no entina miditra ny trano. Efa hoe eo aloha. Tsy mifanarahana kosa zao Julien a. Efa mifanaraka tsika efa vao tonga ianao dia aty mamata nefa taiza ianao? Kantsenaina teny vato zay de tsy maintsy tany an-trano aloha naterina fa tsy taty. De fahasorenana no entina aty? Mandreraka be ny ataon'ny saray. Inona nataony ianao? Tratranao tany anga? Vao tonga de tsy nisy olona tao an-trano. Nandeha mivoaka aloha ka tany amin'ny toerana tsy naposiko no nahitako azy niaraka tamin'iny lehilahy iny. Lehilahy iza? Le hitanao indray andro iny? Ie, fa inona ndraika? De zay ve no nahasorenanao satria nampirafy anao izy? Tsy zany no nahasorena fa tonga kanefa tsy nisy naizan'iza mivataniko tao e. Mba mampime ahy ianao. Angamo ianao efa nampiomana azy. Motsy hoe aty amiko ianao no tokony hamatana. Ka raha tsy nahita olona tany ianao, inona moa tokony hatezitranao amin'izany? Ka tsy tiako mamantana trano foana e. Indrindra raha faran'ny herinandro ohatr' zao. Aiza koa ny tsy hisy olona ohatrany fa ilozana mampiaraka. Inona tsy zakanao e? Ny tsy misy olona ovatanina ao an-trano sa izy lasa nampiaraka? Inona ny raharaiko azo mampiaraka e? Fa le trano tsy misy olona ovatanina hoy aho aminao no tsy tiako. Ka inona tsy namatananao taty ary? Ianao koa rangahy tena mandreraka, mariny. Efa niteny taminao aho fa nalaina teny vato zay de tsy maintsy tany an-trano naterina. Ay ve? Rondra, hijanona ty angamba elaela. Fa ahoana? Tsy tiako mihitsy mifanena isan'andro amin'ny Sara aho e. Hatramin'ny nahatongavanao iny hatramin'izao zany dia tsy tianao mihitsy no mijery azy? Efa hatramin'izay fa vao mainka mahanorosory aho mijery azy e. Sady nampilina izy tratranao nampiaraka tamin'olona? Inona moa ny raraiko an'izany e? Zay fiarahanay aman'olona any dia ho raraiko. Efa samy manana ny fiainanay ange izay e. Hatramin'iny ianao dia niova lasa sorisorena foana. Na zaza lasa ekisitinanao. Aiza koa no misy an'izany e? Marina ange zany e? Hay ve? Ary tsy nahatsikaritra an'izany indray aho. Zavatra ataonao ve tsy ho tsapanao e? Ono ary neny? Inona ny fandraisanao amin'le rangahy hitako niaraka taminao ny sakafo iny? Ay koa de efa manara-maso aho zany ianao. Tsy hoe manara-maso anao fa mba niaraka tamin'ny namako ny sakafo dia nahita nareo niditra. De inona ny hitanao? Tsy nahita ninina aloha fa talanjona fotsiny aho fa tena nivereziny lavitra mihitsy dadaka. Tsy mpifaninona zany re zay e. Iny olona no mian'le fanomezana hitanao tany anaty poketrako iny. Zany? Dia inona hono ny antony hanomezany ianao an'iny? Za koa zamba gaga koa. Ary nanomboka tamin'iny dia lasa nanasa ny sakafo izy. Ary tena lasa natetitetika amin'ny fanasana. Ve? Dia iny zany no hitany dada no lasa maharombotra azy ho toy iny? Ie, zay mihitsy. Manao ny atao nefa tsy mahazaka. Mbola tsy misy ninina aza dia mahavita tsy mody mandritra amin'ny firy andro. Aza miasa saina amin'izay ataony ihany fa ny antsika atao tsara ka. Miezaka mifampiresaka aminy ihany fa tsy rara iny. Tsy hitako izay atao. Tena leo ihany kosa ny aloha izany farany. Ary tena nahasana mahaly azy a. Leo ny mangina sy mijery fotsiny ny ataony ka. Tena gaga, mariny.
fa mandehana karakarao ny sakafo mba reraka fa nahoana moa rainao indray manao sakafontsika marainy ianao ve olona maninony anjara ny vehivavy ange manao an'izany tena tsy mahavita aloka sady tsy miasa any io ay moa rehefa vao manao angany akanjoko sa inona no entiko miasaka aiza koa za efa tsy andeha dia mbola ilozaka anao an'izany ny akanjonao koa hoe dia tsy voahomanao za no hitady ny akanjo entinao hiasa manahirana koa ianao tika aleo mitsangana so ifamaly eto sika dia tena tsy nodintsony le Julien vola sisany nalefany nataony tamin'nyfady mihitsy ny trano tokonanay momba azy rehetra moa efa tsy misy atao tramintsony mikarakara ny taratasy fisarahanay hono izy amin'izao fotoan'izao raha ny antso ny fanaovana farany niezaka ihany any teny taminy fa tsy vahaolana izany kanefa tsy nekeny mila fampiresahana tsy mety izy asa ve nataony anjo izay taratasy izay sa nentiny ampiororona fotsiny tsy misy tsy vita amin'ny vola ho izy inona moa nataoko rehefa vitan'izany izy ny nanambaka fa tsy za raha tena nataony tokoa moa izany ny ahoana inona ny atao ary ohatra misy mandondona varavarana izany iza koa ary izany aleo aloha jerena any ka taratasy mipositra inona ny atao anatiny nandray dia tena nataony Julien le taratasy mila makany amin'ny tribunal izany Sara iza koza miantso izany tsy mahita mihitsy ianao ve ianao ny antso aty hoe eniko mihitsy fa tsy tazako hoe taiza avy any amin'ilay tsy nijereko mihitsy ianao ny nipotra misy taratasy karakarainao nga ity ie napitra taratasy fisaraha-panambadiana vakio ody fa nga dia nefara amin'izany mihitsy sarotra ny fampiresahana izy fa izay masaka tao an-tsainy dia nataony dia ahoana izany anaiky an'izany ve ianao na tsy anaiky aza hevitra efa masaka ny azy mety tsy ampiverina ny fifandraisana intsony izany dia lefitra izany ianao dia anaiky mifangatahana koa matoa ny etiny tety dia tsy misy fanevitra ntsony angamba aza manary toko fa tsy hainao mivadika ny minitra sy ny segonda tsy fantatra tokoa kanefa ohatra ny tsy izy tsony ny fanantenana satria na izaza efa manomboka leo sy te efa te hiala sy tsy te hanantena ninina amin'intsony adiny kanosy izany ho aza kivy fotsiny tenana satria na izaza efa manomboka leo sy te efa te hiala sy tsy te hanantena ninina amin'intsony adiny kanosy izany ho aza kivy fotsiny ianao nataoko ihany nitsikivy kanefa efa mba nitalao nitady fampiresahana efa hatramin'izay saingy tsy nanaiky izy inona ro natao koa hoe tsy haiko efa misy hevitra vononao aminazy so mba ianao kosa nefa nahita hovatanina ka ny lavilefina tsy te hiala nenina ntsony tsy tsy ny lavilefina ary ny tsy mbola nisy hovatanina koa fa leo araka ny teny taminao teo
efa matonany efa mambolana ny zanako aza efa tsy mahita lazaina ntsony amin'ny ataony firy no zanako ny ray dia mety ahoana ozy raha hoe maheno azany fanapahan-kevitra izany izy manaiky izy raha izay ny ampilamina narenao inona no ataonao aty misy raharan'olona ho raisiko izay ato ka ary raha mpisara-panambadiana ihany koa la izy angahinao ataony asa ie ny asa hitako ka zany mandray amin'io raharanareo inona no ataonao raha toka ianao tokoa mandraindraranay zay tianao no ataoko asa mampime eo koa marina nge zany dia tena vitanao no nanakaraman'iny olona iny zany ianao ny divorce motsy ianao napiditra an'iny ary nanaraka fotsiny ahy ka inona ny ilanao vanny amiko matoa nentinao taty dia efa tsy nentin-dresaka tamiko ianao dia efa izay ntianao dia notanterahanao dia zaranao koa azy tsy naniry an'izany aho matoa mbola nialanenina taminao ianao tsy nanaiky hatramin'ny farany ka nitondra andraraty ity dia tsy nanohatra koa ianao fa avy hatrany dia nanaiky satria sakaizanao nandray tanana ny raharaha raha marimarina aza dia efa fantatrao fa izy no andray tanana ny raharaha raha raha nytedavina ny ianao ary zavatra efa nirina afatry ny ely no tanteraka aminao izy zao tadiavinao ny anohatra ahako efa niteny taminao aho tamin'ireny ary nangataka fampiresahana taminao tsy fantatra hoe inona ny tao anatin'ny sainao tsy fantatra koriny hoe izy ny andray tanana ny tiraraty dia tao vao nafantatra hoe izy ato ny asa hita hoe mpampiresaka ianao ka mahay mandahatra ahoana koa zao ninoko an'izany ianao andeo any napiditra ny taratasy fangatana fisarahana ty fa tsy izay ataovy ao an-tsainao aloha izany alohan'ny hanomezanao tsy ny anahy dia mieritrereta tsara aravaina fa vita soma tsara afaka misoratra ihany sika ie afaka misoratra amin'izay tokoa nareo aza dia mifotsiny fa efa nisy ny teny nataonao fa tsy misy banga amin'ny vola fanomeanao anay na ilay riary ary ny zavatra ilaina rehetrarehetra tsy maintsy efainao lehilahy matana ny teniny aty na tsy ao anatrehan'ny tribonaly aza anga tsy mavita angapy tsara rehefa tsy mahafantatra ninninona ary kela dia akombonina vava sao dividiana lafa sarany si andao rondrany tefa efa mahita hita ireny so zavatra hafa indray no iseo sara mekara fa aterika ianao lalako ihany iny hoavy ary andeo koa anaty fiara fa tsy lozanao mandinika azy eo ka tsy hoe manararoatranao kanefa manararoatra ihany tsy azoko ny tianao ambara efa ela ny te hilaza taminao ny tato-poko fa mbola natahotra so hoe manambady ianao na koa mety ho fahadisoko izany fa mba te hanontany ianao ary sara hoe diso ve raha ho lazaiko anao an'io izany efa tsapako hatramin'ny ela saingy niniko tsy nijerena satria tsy fantatro ny tena marina tao aminao tsy misy mampanahinao raha ny amiko efa maty vady ary tsy niteraka izay ay ve dia ahoana izany miankina aminao no avy rehetra tsy hitako izay ambara aminao raha izao aloha aza atao manimba fihavanana sy mety hoe tsy fitiavanao izay nambarako teo asa matahotra ianao maso manantena ve manantena tsy misy ao na sarotra fa mamora foana ny tianao lasaina sainy tsy hainiseritrerety tsara sao anenena ny any any afara mahay miresaka ianao ka manaika tsy mahay miresaka fa te handefa fisainanao hijerany lavitra kokoa azoko tsara ka ahoana ny hevitro aza manantena aloha ataovy ohatrany tsy nisy izay resaka anao tato izay aleo aloha fa ranona trony an'io manaiky ny teninao mandra-peo anary veloma ianao ay moa dia efa nisy an'ny reny saika nampidirina tatatrana anga fa nahita dia tsy sa fa inona moa mbola ataonao aty tsy ao an-tsainao anga fa tranoko angety
haninao tokoa fa ngamo tsy efa nilaozanao izy ty ny mombamombanao rehetra rehefa tsy atsony efa nentinao avokoa ka inona indray fa tsy midika hoe tsy mahazo miditra ato tsy misy manaka anao tsiditra tokoa ange te antany anao inona no atsondrianao ilady no tsy efa nitanterahanao daholo mifanindrinao ka inona indray reto ny volanareo tsy bangy reny misy ny telefona raha misy ilaina zay fa andeha angamotsy azonao atao ohatran'ny fomba taloana azatra izy ty tsy maintsy aterina ty sa mijery so mampiditra olona tatrano tiako porofona aminao fa mbola mahavita ka ay ve fa inona fotsiny izany ny ilananao raha tsy hanao an'izany ianao ka tsy mety ianao ny rahana ikarakara sakafo maraina rehefa tsy miasa zao ndray asaiko manomana ny entana entiko tsy mety fa inona ihany tsy ho botonao kosa aloha na nakeko hiaraka aminao manabotanao amin'ny ahoana moa iza ny tediavinao anao an'izany Julien mba reraka koa nge ary zanga tsy mba reraka aminao ka avy miasa dia mbola tsy mipetraka koa anaovanao azy ay raha izany nahoana moa raha maka-panampy sika aka-panampy ahoana trano tsy dia lehibe io sady tsy dia be entana be manahoana tsy manahirana mandama azy ka aka-panampy ka na nikarakaranao ohatran'izao kosa aza nge mba ilana mpanampy alenao zany mpanampy ny karakara ka efa miteny anao aho hoe reraka ho eny ary raha izay moa fantatro fa mety sy tianao za indray aloha tsy hanompo anao izany alembo mampiada tena efa eto anivo ny vola be ve dia mbola mpijaly tena ihany tsy hanao izay mba mahafinaritra tsy hay izay mivadiky ny ampitsiko manao se rado manahoana tompoko rado miala tsiny fa somary nitampoka aminao raha ty resaka ty mety efa apozinao ihany kanefa mety tsy le saininao koa fa misy inona ry niny manana resaka atao amin'ny se eny fantatro nge fa manana resaka atao amiko nareo kanefa resak'inona le izy za no manana resaka atao amin'ny se fa tsy zahay izany hoe resako manokana amin'ny se io ay aleo ary aloha hiala raha ianao manana resaka manokana ifanaovana aminy aloha eny rehefa avy eo atsoina ihany ianao eny ary aleo koa aloha andeha hikarakara ny sakafo eny ry neny mihaino ny resaka ao zao angamba tsy anjarako ny resaka amin'ny se kanefa raisiko adidy ihany izany fantatro mantsy ny olana misy eo amin'ny ray sesin'ireny se tsy izany no atao ampitanondrika sy anombana fiainana izany aza ny voamaika tokony hampezaka bebe kokoa misaotra anao ary efa niezaka nanamboatra saina mihitsy manoloana ny zava-nisy fantatro fa tena nanao ezaka mafy mihitsy neny ny alanenina tamin'ny nataony dada kanefa moa tsy ny rara iny ka inona atao hoe fa dia mipetraka sisa ka izay indra mantsy miangavy asia mifampiresaha amin'ray kanefa moa tsy ny rara iny ka inona atao hoe fa dia mipetraka sisa ka izay indra mantsy miangavy asia mifampiresaha amin'ray sese ataovy izay ampilamina fiainanareo toy ny tamin'ny voalohany raha ny resaka efa natao taminy efa betsaka fa ny vehivaviny indray aza no saika nety ny ara-mipetraka taminay tatoko efa nyresany ny se tamiko aloha zany resaka inona ary no tadiavinao ataoko aminy raha zany izy aza efa manao mafyloha izay ho ny mampiato ny fiainany ka dia nahatonga azy ampiditra ny divorsanyko hitako mihitsy aloha izany teny amin'ny tribonaly na dia efa niezaka aza nandamina ny fitsarana dia tsy nanaiky hatramin'ny farany fandaminana mihitsy izy izay indrindra ny renoseko rehefa nahitan'izay dia
nanaiky satria na ilamy eo azy hoy izy mety tsy ilamy maiverinao tony teo alohatsony satria izy anao nyfanaony ihany. Olon-dehibe izy zay ny mety aminy dia aleo ataony ihany fa ny fiainana anie mitoy araka ny teninao, tsy voatery hoe hiandry azy fa le reniko ny mampalahelo ahy. Tena efa niezaka mafy ny ala nenina fa ny ala mainy hafa nenina izy fa zao misy resaka hafa mbola tiako atao amin'se. Tia kosa angamba le resaka mety efa napoziko fa tsy le teo ka. Ino mantsy ny tsy napoziko? Eny mety efa mpoziny se tokoa ty. Eny ndre aleo mba ineny no resaka aminao fa tsy za. Efa resaka tamin'ny tokoa kanefa tsy mbola mivalia mihitsy hatramin'izao. Fa ahoana? Tena tsy haiko sia. Mety tsy tia angamba izy ka mbola manantena indray se izy. Zany nahatonga ny teny anse teo. Efa hafanenina izy fa tsy misy an'izany. Mety faingamba izy dia tsy te hiditra amin'ny fahoriana indroa intsoniko. Mametoky ansia fa tsy ampijaly ny se zany. Fantatro tsara mihitsy zavatra efa niainany. Izy kosa angamba ny tsaratsara raha manatrika an'ity resaka ity dia anontaniana mivantana izy. Raha za tsy manisy olana amin'izany rehefa mifanaiky nareo fa hifanampy, hifanohana, hifankaty ary hifanaja. Za indray ve moa no ananatra anareo eo? Efa lehibe marina seka. Aleo mpisakafontsika no manono resaka e. Julien, inonao ve mivaovao? Vaovao inona e? Tamin'le zaviny etsena ino aho dia nahita fiara be da be. Fa zazakely anga ianao ka variana amin'ny fiara be dehibe ka? Tsy izany. Ono efa oviana moa no nisaranareo sy Sara? Raha tapitra ity volany ity dia heritaona fa ahoana? Ka tsy izany fa le fiara be da be hitako ange ka ohatry ny hoe nanambady hono Sara e. Fa inona koa izao no manaitra anao? Nanambady ahoana? Dia iza ny vadiny? Le rangahy inoko. Fa raha mbola fiara izao sady tsara be daholo. Dia maninona ka? Sika ve rangahy efa 4 taona niarahana tsy misy na dia dingana iray aza vita. Ny azy nefa jereo sahady. Ka dinganinona moa dia davinao ataoko eo e. Ianao aza mandisy fanantenana any nataonao. Andray kosa nandiso fanantenana anao ahoana? Na nenina tsy vitanao izay rehetra nandrasako taminao. Na nikarakara ny momba aza tsy hainao fa naleonao nakapanampy. Ka reraka kosa angazy efa avy miasa e. Sady sika tsy hoe olona tsy manambolana kara manapanampy. Dia izao tsy misy zavatra mitsangana fa mpanampy no be ato an-trano. Hafa mpanasa lamba, hafa mpapirina trano, hafa mpahandro sakafo. Rehefa tsy ato ny mpanampy dia any amin'ny resto no misakafo. Hafa mpanadio trano. Rehefa tsy ato ny mpanadio dia mikorotana tsy misy ohatr'izany ny trano. Isam-bolana tsy maintsy hakana mpanadio manokana fa raha tsy izany tsy misy endry ny trano. Tena enjana ny fandaniana ka. Ka raha tsy izany angefa ilozako manao raharasy anao andreo tsy mba misy mihitsy ny fotoana hipetrahako sy akako eny. Ary mba hiantantanko eo akaikinao. Sady nanontanako aza sy mba tsy le mahafatifaty anao intsony. Izao no lazaiko anao Sara koa tena niasa mafy. Ary tsy mba nanana fotoana mipetrapetrahana izany tamin'ny asany. Kanefa tsy mbola nakapanampina indray mandeha aza anao ny rarahany sy ny fikarakarana naisy rado. Kanefa ny trano ny tena milamina tsara mihitsy. Na adio tsy mikorotana mihitsy. Tsy nitenenina izany izy hoe omany ny akanjoko na hoe nentako rehefa andeha. Fa efa vonona avy dia raisina daholo. Tonga izany moa dia efa voninao koa ny rano androko sy ny akanjo isoloko. Ny entana nentiko tsy misy ohatry n'inona dia efa voala ny maloto sy ny madio. Ary efa voapirina any amin'ny tokony isy azy avokoa. Izany no nahasorenanao tamin'ilay tonga avy namitahiraka iny nefa tsy nahita azy tao an-trano izany? Ay, azonao tsara. Satria ty tsy mahazo an'izany. Jamba tokoa tamin'ireny e. Tena tsy vitako aloha izany no Julien fa mifona. Eny tena tsy vitanao tokoa. Izay no nahatonga hiteny teo hoe nanenina
jamba loatra amin'ny fitiavana anao ka tsy nahita ny ezaka nataon'ilay vadiko tamin'ireny zao olo-kafa indray izany no ataony an'izany. Dia ahoana? Tapaka ny hevitro fa aleo mipetraka rery amin'izao toy izay isy anao fa vao mainka fa sahirananao aza misy anao. Andray kosa ka mitovy misy anao sy ny tsy misy anaoko. Za ihany no mikarakara ny tenako ko. Miampy anao lasa tsy maintsy misy mpanampy. Ny fandrenesanao ena nambady ve sarany na tonga an'izany? Ny enatro ny nanaovako azy ny tsy verenako tany tsy napoziko nanambady izy mitsodrana anao Andray Julien, izay neretako taminao izay ve dia izao ny setrany? Sao dia mba tsy rariny. Ary nandaozako mivady aman-janako ka inona ny valim-pity azoko taminao? Tsy misy na nikarakara aza tsy hainao fa lasa indray sahirana amin'ny sitraponao. Izany na tonga tsy nandroso tamin'ny dingana tadiavinao Julien, mifona ao fa ezaka ry ahy. Zavatra tsy vita sy tsy hainao hatramin'izay tsy ho vitanao tsony Ezaka ho aza. Omeo fotoana fa raha tena tsy vitako dia tsy manina fa ekeko ny fanapa-kevitrao. Ahay moa hainao ihany fa dia nararaotinao Tsy haiko sady tsy vitako aho fa ezaka ry ahy. Eny omeko 2 volana ianao ary manomboko izao esory daholo ireo mpanampy ireo tsy mahazo mitambola tsony koa ianao. Andray kosa ny mpanampy miala ekeko ihany fa mivola kosa nahoana ny tapahana. Sara vadiko aza vita soratra tamiko tsy mbola nitantana vola zaniko. Za foana mamy azy efa misy izay ilaina. Ka izy kosa ange izany? Ianao ange mitady hitovy aminy dia ampitoviako aminy. Izay koa raha mety aminao dia tantero ny 2 volana tsy mety moa dia efa tapaka ny hevitro. Fa tena tsy tia atsony izany ianao? Tiako ianao fa aleo tsy miara-mipetraka atsontsika fa miverina amin'ny taloha reny ihany ny tsara sady matsiro sady samy afaka manao ny tiany atao amin'izay. Fa ianao tsy afaka niverina any amin'ny Sara atsony? Olona tsy misaina ngaka efa vadin'olona no alaiko indray sady za angeny nandrava fa tsy izy. Dia mbola manome vola feno azy izany ianao na dia efa nanambady azy izy? Ka izay ny teny efa nataoko tamiko ary tsy mivadika amin'izany sambatra izy sady mety miadana izao any. Izy aloha dia izay za aza nanenina nanary azy noho ianaoko. Andray kosa nenina dia mpiain'ny Saondra Ramananjanahary. Reto avy no mpilalao ny tantara. Mbola Ranto Ramanantsoa, Andro Rakotoniaina, Mala, Mendrika, Saondra Ramananjanahary, Mpanatotosa, Andro Rakotoniaina. Mikirakira ny teo amin'ny lafiny teknika Ranto.